Ya, kaizakaiza daholo. Tonga soa daholo indray tao amin'ny tapany fahatelo ny tutontsika mikasika ny fampahafantarana ny Fruity Loops. Androany tsika dia hijery ny table de mixage na koa ny antsoina hoe mixeur. Tamin'ny tapany voalohany moa tsika dia nahita ny séquenceur ary tamin'ny tapany faharoa dia nahita ny playlist sy ny fanaovana structure. Androany santsika dia hiopana bebe kokoa amina fanaovana feo, amina synthé na amina feo efi-tsotra. Natao hoe table de mixage moa na antsoina hoe mixeur dia ity zavatra izay hitantsika amin'ny sary ity, ary ny manapoitra anazy dia ity bouton ity na koa ny bouton F9. Amin'ny voalohany moa zany ilay mixeur dia somary kely ohatr'izao fa afaka sintomintsika lehibe amin'izay tsy dia sahirana antsika rehefa manisy effet. Table de mixage moa zany dia fitambarana piste maromaro izay hitantsika amin'ny sary eto, izay afaka hitantsika ny niveau ny décibel sy ny volume, ary misy piste ray mitokana amin'ny farany sisiny izay antsoina hoe master, izay piste fitambaran'ny piste rehetra zany. Io zany ahitana ny volume sy ny niveau ny piste tsirairay. Dia amin'ny sisiny ity kosa ny antsoina hoe raka effet, izay toerana afaka asiantsika ny effet izay tiantsika ampiarina amin'ilay instrument. Eto izao ohatra dia hakantsika fritikeza, dia eto izao ampiarahantsika amina piste ilay izy, dia noho izany sélectionnentsika ilay instrument dia misafidy piste atsika dia contrôle L, dia izay zao dia lasa piste 3 ilay FL15. Dia eto izao dia mahatsikaritra atsika fa izay notrolofintsika amin'ilay FL15 dia mivoaka ato amin'ny piste 3 daholo. Dia misy fenêtre kely koa misy hoe 3. Iny koa moa zany mitovy amin'ilay contrôle L teo ihany fa samy manana ary fahazarana. Fa eto izao akisaka antsika ny numéro ampiakarintsika 8 dia io zao fa hitantsika fa mivadika ilay amin'ilay piste 8 ny ilay feo mivoaka. Eto izao tsika dia anandrana nisy effet amin'ilay fritikeza, noho izany aka frity reverb tsika, klikentsika ilay flèche kely dia asiantsika frity reverb ilay izy. Azo asiana effet valy moa zany ilay izy dia hoenotsika amin'izay ny voaka. Izay zao hentsika fa misy reverb ilay izy. Rahampitsika kosa ilay jiro kely eto dia tsy miactiver ilay effet, lasa désactiver zany ilay effet rehefa tsindriana ilay noty. Izay zao fa hentsika ilay fiovany kely. Dia ampirehetintsika ilay izy dia activan'ilay effet zao. Ohatr'izay zany miactiver sy désactiver ilay effet izay sélectionnentsika. Dia ohatr'izay zany ny fomba fasiana effet amina synthé na amina vocal. Mbola misy maro be be moa fa mbola tsy manam-potoana, fa isaorana antsika ny anaraka ny tuto hatramin'ny farany dia manome fotoana anareo amin'ny manaraka indray mandrapiresaka dia aza tiany misabone sur daholo. Anime yani